efa niodiadio ambaravarina ny fiakaranandary misy telo amin'ny valopolo ny rahalahy natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samidina sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraiky vitsy ihany miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary mankasitraka atsika rehetra izay misafidy ny fandaharana eto amin'ny Madagasikara télévision amin'izao aliny zoma izao tafiditra indray atao anatin'ny sehatra ho an'ny vahiny ao anatin'ny fandaharana resabe isika amin'izao aliny zoma fahinana ambin'ny folo ny volana novambra izao fandaharana resabe izay inona fa dia efa fantatra ireo fa sehatra hitondrana fanehoan-kevitra na ho ampanao politika io na ho ana tompona andraikitra na ho ana olon-tsotra ary hatramina fikambanana izay alafa fikambanana izay no nanasana vahiny amin'izao alina iarahantsika izao zareo avy eo amin'ny komity miaro ny demokrasia na ny KMD no nasaina hitafatafa eto amin'ity alina ity ahitana an'Andriamatora Velson Louis de Gonzague azafady fantatra amin'ny anarana hoe Andry ihany koa miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiko vahin'ny fandarana amin'izao alina izao ny fanontaniana voalohany avy hatrany miresaka KMD isika be dia be ilay olona aminazy hoe KMD tsy atoko politika sa fikambanana mifamaofao izy io inona marina ny KMD izay resantsika eto ary inona ilay tena antom-pisiny hatramin'ny orenany ka hatramin'izao misaotra anao misy efana ny fiterenana miaraba anareo mpieniny télé matv amin'izao fotoana izao ary miaraba anao misy efa miaraba ny teknisianina ihany koa tsy fomba malagasy moa miaraba kanefa tonga eto sika amin'ny fidinidinika momba ny fanehoan-kevitra momba ny demokrasia dia teo ianao mba metraka ny fanontaniana hoe momba ny KMD ny KMD dia komity miaro ny demokrasia izany hoe ilay vondrona fikambanana nitarika ny tolona teny Kianja teny amin'ny tamin'ny taona roa sy roa arivo izany hoe ireo fikambanana ireo izay tena nitady ny fanovana marina sy ny demokrasia nanomboka tamin'ny sivy sy roa arivo izany hoe reny tolona mavavety teo amin'ny firenena reny no natonga nay nitsangana ilay fikambanana satria matsapa fa hoe ilaina ny demokrasia ary tsy nisy ny demokrasia vo tapombava ilay vahoaka dia izay no natonga nay nidina Kianja tena nanohana ny tolona tamin'ny taona sivy sy roa arivo eny izany hoe raha azoko tsara tsy atoko politika ny KMD zany tsy atoko politika ny KMD fa reo vondrana fikambanana izany hoe fikambanana misy firoza fikambanana zay fikambanana ao aminay zao amin'izao fotoana izao dia mahatratra eo amin'ny 70 ilaina anao ny tolona ary misy ny sampana daholo eran'ny Madagasikara eraky Madagasikara misy ny sampana KMD so ianareo amin'izao aneho hevitra ary mbola mipetraka amin'izay fiarovana ny demokrasia izay isan'ny antom-pisinareo tany am-boalohany zany ilay hoe fitakiana ny ampisy demokrasia marina eto amin'ny firenena aiza ho aiza ny fahatsapanareo an'izany hoe fiainan'ny Madagasikara sy malagasy ny demokrasia zany amin'izao fotoana izao tsapa tokoa misy ny fanovana eo amin'ny demokrasia misy kely ihany hoy aho fa raha tena atao indray mijery le demokrasia sy le fitakiana izay natao teny Kianja tamin'ireny tolona sivy sy roa arivo reo dia azo lazaina fa mampanahy ihany ny demokrasia eto Madagasikara dia izay no jeronay hoe andaotsika anio ny hevitra fa tsy izao ilay demokrasia nitakiana fa ny fafahana maneho hevitra ao anatin'ny fifanajana zay no petraka hoe fifanajana no isin'ny demokrasia dia ilay etaetan'le vahoaka maro an'isa zany hoe tokony hiady ho an'le tombontso le etaetan'le hevitra ho an'le vahoaka inona moa no natonga nay niaro an'izay demokrasia izay sy afahana maneho hevitra dia ny fitakiana ny fanovana tena fanovana fa tsy sarisary-panovana zay azo lazaina fa misy tahaka an'izao misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny zava-misy mantsy hidirantsika lalindalina zay fa ny zava-misy Andriamatoa Andry ny mpanao politika ny ankolafo politika isan'isany ny fikambanana ny mpanara-maso ny mpitondra samy milaza n'izay resaka demokrasia izay fa samy manana ny fomba eritreretana sy veriny tokony izy amin'izay demokrasia an'izay ho an'ny KMD manokana inona ilay demokrasia resahanareo hoe arovana takiana foana ny fampiarana azy raha fijery menay zany demokrasia takianay dia ilay hevitry ny maro anisy tamin'ny taona roa sivy sy roa arivo reny hoe nitaky ny tena fanovana marina fa misy zavatra tokony ho tenenina fa tsy mety eto amin'ny firenena misy zavatra tokony ho tenenina fa misy zavatra tsy ara-dalàna ho ataona mpitondra na mpanao politika na manam-pahefana ka
izay etaeta sy alahelon'le vahoaka izay hoe izay no arovanay hoe andao arovana zay fa tady voana ilay fitakinan'le demokrasia satria izay miteny a de hita fa hoe tsy maintsy gadraina na ampirorona na tsy afaka miteny ary betsaka eke ny samaneo an'izany hevitra zany ataotsika fotsiny hoe ny demokrasia lasa demokrasia sauvage le demokrasia eto amitsika any amitsy izy zany no mipetraka le demokrasia rehefa tsy nyhevitra no ampiarina eto de ataoko an'izao ianao ka aminay kosa miaro an'le tompontsoa an'le maro anisy zay ary manaja kosa le hevitra ilay vitsy anisa izay ny demokrasia tokony hipetraka eto Madagasikara de maro anisa ny tokony anjaka ahafahana manatateraka ny tena fanovana maro. Nanoana nylay hetsika tamin'ny 7 ianareo zany hoe raha hodina kely ny fomba fiteny azy dia nanoana n'Andriamatoa Rajoelina Andrinirina hoe eo am'izao fitondrana am'izao fotoana izao ankehitriny ianareo dia mametraka fa misy zavatra tsy mahafa-po ary mandiso fanantenana manaona ny position anareo amin'ny KMD zany eo anatrehany zay zavatra zay. Marina tokoa fa manoana ny filoha Andry Rajoelina zay tamin'ireny tolona 7 reny ary izay hoe de manoana ny filoha Andry Rajoelina sy ny foto-kevitra netiny ho amin'ny fanovana fa tsy manoana kosa ireo mpanao politika zay mitady seza mba ahafahana mihitatra sy anapiriatana an'le vahoaka malagasy izany hoe mbola andro anankiray zao tokony hiverenany le any amin'ny fitondrana ho any amin'le tena mpitarika hoe tena tokony andao re ho apetraka marina ny demokrasia mba hialana amin'le crise fa le izay demokrasia tsy misy eto Madagasikara izay fa hevitr'olo tokana sy hevitr'olombitsy sy hevitra mpitondra vitsivitsy izay kosa zay tsy rary fa zay kosa de mametraka hoe ny demokrasia tokony izy ny hevitra miainga avy amin'ny tolom-bahoaka de maro anisany manjaka izay ny tokony mampiarina eto Madagasikara ka eo ianao mihevitra hoe momba ny filoha Andry Rajoelina manoana le foto-kevitra netiny izahay ary mbola mijoro ho amin'ny fanovana sy ilay demokrasia tokony apetraka eto Madagasikara izay azo lazaina fa hoe mba nagataka fanehoan-kevitra ny anao famorim-bahoaka teo akajany demokrasia satria kajany demokrasia de napetraka hoe mba ho an'ny maro anisa ahafahana maneho hevitra ho an'ny fikambanana fa saingy rehefa tonga teo moa ny fitondrana rehefa tonga teo de tsy omena lalana izay nipetraka izay tsy afaka maneho ny hevitra zay nefa tsy izay le nitakina fa mba ho ahafahana maneho hevitra ao anatin'ny fifanajana tsy misy fifandirana. Manoana ny filoha Andriamatoa Rajoelina Andrinirina ianareo amin'ny foto-kevitra netiny ianareo nefa de matsapa fa isany atao hoe voasakatsakana tamin'izay faneho-kevitra izay fomba ahoana no heveranareo fa ahafahana mametraka an'ilay demokrasia ary mamerina an'izay fahalalahana amin'ny teny zay ny demokrasia mantsy lasa hitambaritra ihany koa izy ty amin'izao fotoana izao rehefa mandinika ny sehatra politika amin'ny mpanara-baovao tao anatin'ny efa taona nisy ny krizy tsy voazao nisy olona nangataka hoe hiteny na ny hevitra ka voasakana atao anatin'ny efa taona de niainana teto zany nahoana n'izao no KMD vao mipoitra nahoana n'izao ianareo vao miteny alaim-pana ihany izahay eritreritra hoe akaiky indray ny fifidianana ka mila miseho ny fikambanana sy ny vovona-pikambanana tahaka ny KMD mba ahafahana mahazo toerana ao anatin'ny fanaonana kandidat ho izatsana izareo. Eo anatrehazay ngamba efa betraka ny fotoana hoe fifandraisana aminay ny ao amin'ny lapam-panjakana hoe midinidinika nareo fikambanana ao aminay mba midinidinika amin'ny ao amin'ny fitondrana ary misy mahitsy aza ny fadaharana aminay aneo amin'ny lapa hoe andaotsika zao ny zavatra ho atao ary efa impiripiry moa zay nandefa taratasy tao amin'ny filoha Andry Rajoelina nametraka hoe mba mangataka izahay mba eo aminay ireo le solotena ny fikambanana tsy voaray zay mandray anay ny secrétaire général ny présidence mandray kely izy de afaka ray volana ro volana telo volana tsy izay nefa nitakina fa hoe izay mba te ifampiona izao re ny fanarahantsika tena kianto tsy milaza mihitsy zay hoe nidinika atsika momba ny hoe fionana eny hoe ho avindray fifidianana de resaka fifidianana no mahatonga anay iseo fa le zavatra misy eto amin'ny firenena zay fantatray fa efa meya tsy mahay mandeha itsony izay mahatonga anay iseo ary de amin'izao fotoana zao de tianay moa mametraka aminareo fa hoe rehefa nivondrana ny fikambanana atao anatin'ny KMD de hoe nanao plateforme anankiray izahay mba hitazomana fa hiarovana an'le fanovana tena izy misy eto Madagasikara izany hoe misy zavatra tokony ho amboarina alohan'ny fifidianana eto Madagasikara fa tsy apetraka fotsiny amin'izao hoe irosan'ny fifidianantsika de fifidianana ahoana
inona ny zavatra ho atao anaty fifidianana nefa teo ihany ny olana am'le démocratie eto Madagasikara dia le olona tena mitady ny fanovana tena izy a mpitondra tena izy fa raha izao nge lohany fotsiny miova fa le mpanao politika maro de maro za efa nitoloman'le mpitarika fikambanana tena ekanja nge tsisy eo tsy nisy vahoaka ho azo nitolona tena ekanja ary za manokana aloha amin'ny maiandry anahy tsy nandeha tena ekanja mihitsy ny raha fantatro fa hoe nitolona amerenana amin'ny mpanao politika efa nalohambahoaka tsy niverina tiany tsy ary tsy nanao izany fa ho amin'ny fanovana misy zavatra tsy mety teto Madagasikara andaotsika tady an'izay anarina izay rio raha vao tsy miova dodolo fa raha mbola izao mpanolotsaina efa tamin'ny andro taloha mbola misy eo anaty lapa am'izao efa nitondra impiry teto tsika malagasy mahitsy zany ve tsy mba manana olom-bavao afaka hiditra ao anatin'ny ty fitondrana ty fa de izay nitondra fahiny hany ka izay kosa de mametraka hoe tsy izay le zavatra takena fa misy mila fiovana eto Madagasikara misy fa ary tsy lany olo-manga amin'ny malagasy eto Madagasikara eto le vahoaka lasa diso fanantenana tanteraka amin'ny zavatra misy ny fitakina zay natao tsy izay no nitolomantsika malagasy ary tsy izay no nitolomana tena ekanja hoy zay teo fa mila fanovana tena izy ny vahoaka malagasy manohana foana n'ilay filoha ianareo nefa mitaky ihany koa ny sina fanovana ahoana ny eritreretanareo anatanterahana an'izany satria ny zava-misy aloha zany de zany ianao ihany moa no milaza azy hoe tsy hita betsaka no mahatsapa hoe tsy hita zay tena zavatra fanovana napetraka teto ahoana ny eritreretanareo fa mbola mpisy fanovana eritreretanao anatenana fanovana inona indray to amin'ity firenena ty satria na ianareo zay eritreretana hoe tena nitarika ny etsika tamin'izany ary isan'ny nanohana ny filoha am'izao fotoan'izao aza tsy mahazo avara-patana ary tsy tafiditra miona aminy eo amin'ny lapy ianareo marina zay teninao zay kanefany zay de mametraka hoe isy atoato ny fangatahana fionana amin'ny filoha ihany rajoelona manokana mangatahana le fikambanana mahitsy ary manateny zay fa misy zavatra tokony ho arenina eto amin'ny firenena tokony mahay makalesona ny mpitondra misy zavatra mbola azo jerena eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa ny mpanao politika le mpitondra ngeny tena tsy saha mihitsy hoe mitady an'le tena fanovana ka izay de mametraka hoe andro mbola fialana neniny zao mbola fifampidiniany samy malagasy zao hidirana amin'ny tena fanovana alohany hidirana amin'ny fifidianana de tokony isy mahitsy ny fionany malagasy samy malagasy izay zavatra izay nitakina hoe tsy io ny zavatra ny tokony ho atao teto Madagasikara ny mpanao politika zay nanao soni ihany ao anatin'ny tondrozotra ihany no afaka maneho hevitra sy afaka miaraka amin'ny mpitondra na nanao ny tondrozotra tao na ny mpanohatra izy na zay tsy ao anatin'ny fitondrana io tsisy elemanay mahitsy na olona avy aminay ao anatin'ny KMD ao anatin'io na de nametraka aza zay tsy vafaniny fa ny zavatra mampalahelo anay fotsiny misy fa de hoe le tolom-bahoaka hotady hovery anjavona ny fanovana zay nitakiny le vahoaka ka izay no mahatonga anay miantso ny filoha ihany rajoelona tsy izao président le fanovana ny takitsika tsy izao le zavatra nitolomana teny anarabe sy era Madagasikara sy ny entsonanay fanovana tena izy ny takina ka iverinay fa mbola manateny zay fa raha idiniky sika am'izao zavatra mikorotana izao tsy any amin'ny fandefasana tonga de any amin'ny fifidianana tsy maintsy ho tanterahana amin'ny fifidianana tsy izay fa hoe fampidiniantsika aloha midika ve zay fa inareo KMD de tsy makasitraka n'le daty navoaka ny senita araka ny tety androny fa valo volana mai 2013 izay makasitraka ny fifidianana tokony izy ny fifidianana amin'ny 8 mai zao makasitraka n'iny zay fa le fomba fanatanterahana anazy izay kosa tsy makasitraka satria ny malagasy eto mifakahala mifandramaka migadra ny fanehoan-kevitra tsy afaka maneho hevitra tena ao anatin'ny tena fitonina ianao tena ao anatin'ny hoe mangarahara ianao fa le vahoaka ary izay lasa mampalahelo le vahoaka am'izao fotoana izao raisiko manokana zao misy efa ataotsika fotsiny hoe momba ny sarandalana resaka sarandalana io fotsiny ke de tsy voavahana fanjakana le vahoaka nge tsy nitolona teny ekanjaka hoe andeha ampiakatra ho ampiakarina efajato ariary ny frais izay mitolomana sy lanjany banderolina teny fa mitady ny ody tsaratsara kokoa ny metimety kokoa izay no takiny le vahoaka kanefa ny fanjakana tsy samandraiandraikitra akory na momba izay sarandalana izay za hoe tsy mbola zaka ny vahoaka io sarandalana io inona ny vahaolana zany hoe tsy mahavahaolana mahitsy zany le fanjakana sy le ministera misy zao manao 300 ariary misy manao 700 ariary le vahoaka nefa nijerefa raha mandeha taxi be zao anao am'izao fotoana zao anaky 7 anaky 5 sisa fa ao anatin'le fotoana le 12 sy le amin'ny 8 iny zay mivomba mahazo izy
de io fa mitolona ray koa ny 119 hoe avereno 300 anay de aloha de 5,000 ariary any ka izay zavatra izay tsy voadinika fanjakana le tombontsoam-bahoaka ny tena ilainy ny vahaolana aloha de ny sosialim-bahoaka fijerevana ny vahoaka marina fa ny manahirana eto resaka rehefa hoavy ny propagande na fividianana de andendray zao io trano varomora sy ny zavatra fanamboaran-dalana madinidinika reny tsy any fa inona ny tena ijerevana an'le sosialim-bahoaka sy le fanivana inona ny takin'le vahoaka fijerevana ny tsy anasa eto Madagasikara hoe ny tolona le mpiasan'ny zone tena kiano tsy very asa izy am'izao fotoana zao inona ny antony satria ny tolona ho amin'ny fanovana aiza nefa le fanovana ny takina tsy misy izay zavatra izay ny masary mpiaro anay amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nafapana ny toetra raha-politika tamin'ity herinandro ity somary niakatra amin'ny maripana teo alonona raha Zakariasy Patrick sy ny resaka Andramena teo ihany koa ny olana anatiny ao anatin'ny androm-panjakana zay vao mahita maso hoe miombo amin'izao indrindra taoriana ny zavanitranga tany atsimo sy ireo karazana fanambarana izay navoaka ny tompona andraikitra ny anivon'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka sy nitafika ny amin'ireo olona ina ao ambadiky ny raharaha remenabily zay rehetrarehetra zay dia nampiakatra indray ny maripana n'ilay resaka politika sy ny hafanana politika teto amintsika tao anatin'ny herinandro ahoana ny fahitanareo ao amin'ny KMD zay fivoaran'ny toetraraha zay fahitanay ao anatin'ny KMD fivoaran'ilay raharaha dia mbola endriky n'ilay demokrasia zany hoe tsy fazakan'le mpanao politika na ny mpitondra le demokrasia tokony ho apetraka ty tokony ho apetraka fa rehefa misy ny fanehoan-kevitra misy zavatra tsy voavany atsy de miatsy koa de teraka olana tsy voava de mitambatra le izy ataotsika raha raisika manokana momba ny Zakariasy raha momba ny fanagatrana azy zay ao anatin'ny KMD marina fa manoana filoha ihany Rajoelina tsy vanim-potoana ohatran'izao ny tokony anagadrana na ampidirana ponja ny Zakariasy tangalamena Zakariasy everinay fanehoan-kevitra ny oetiny fanehoan-kevitra ny oetiny hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao miprofo de gadraina le olona iveriko ngamba fa tsy vanim-potoana tokony isy raikitra indray fa ny fanononana anaran'olona ao anaty aina manjery mpanjakana aina manjery de misy fametrahana avy hatrany ilay fitoriana eny amin'ny fitsarana ka raha vao mikitikitika ny tombontsoan'olo tokana na tombontsoan'le mpitondra tonga de alefatsany avy hatrany any an-tany mora ataotsika fotsiny hoe mampalahelo anangy amin'ny mafilo président d'honneur ny Andriamatoa Alera-Marisson na ny KMD zay miarany asakaiky anay ao anatin'ny KMD mampalahelo eny mahazo azy satria rehefa misy fanehoan-kevitra mety atao dia fampirorona avy hatrany amin'ny mafilohan'ny défense sécurité nationale anazy ao amin'ny CST esorona amin'ny azy avy hatrany ny garde corps izay lay tombotsoany manokana izay tokony ho ananany noho ny fikitikitihana ny tombotsoan'olo kafa de esorona aminy izany ataotsika fotsiny reny fitoriana mpanao gazety reny tsy akasitrahanay reny satria mpanao gazety milaza ny heviny milaza zay voalaza nefa de atsona eny amin'ny fitsarana tsy fazakana demokrasia reny ny mpanao politika ao no tsy mazaka n'ilay demokrasia misy eto Madagasikara fa ny vahoaka de te ametraka n'le demokrasia marina fa le mpitondra rehefa mahazo fahefana de manaporotra le vahoaka izay namea ny fahefana taminy no atao ny fandripahalemana tsy voafehy atsika ataotsika fotsiny sito mahery misy iza moa ny tsy malalo eto Madagasikara eto Antananarivo fa ny fiandrasana taxi brosy rehetra misy an'ireny mpangary posy sy mpisitona telefônina reny rehefa mandeha ny mpianatra tsy voafehy ampitandro filaminana tsony ireny na le vahoaka ary matahotra hoe hita zao hoe io misy misitona fa tsy sa no ninona izy indray no ianao indray no atahorana ivadika ao any aminao ny rasa matahotra ny olona ka zay nenay nipetrapetraka hoe ny demokrasia apetraka re alao hodiniana tsara ny demokrasia tena tokony ho izy eto Madagasikara andao iara-asa ny diniky sa malagasy miona amin'ny malagasy rehetrarehetra nananao sinina tsy nanao ny sinia inona nanao votana ny Madagasikara izay ihany no ahafahana miditra amin'ny fifidianana tsy manatanteraka ny fifidianana fa ao anatin'ny alohan'ny fifidianana malagasy amin'ny malagasy midinika idirana any amin'ny tena tokony ho atao volana vitsivitsy no isaina dia
migadon'izay datiny fifitianana amin'ny fahavalon'ny volana Mai 2024 izay mitaky ianareo eto nisy ny feona aloha amin'ny samy malagasy mialohan'ny rosona amin'izay fifitianana izay amin'ny fifampiresahana fampihavanana ametrahana fitoniana raha tany ity ka tsy tanteraka izay fangatahanareo voalohany fionana Andriamatora Joelina afahanareo mitondra sosokevitra zay faharoa tany ity tsy tanteraka izay fionana amin'ny samy malagasy zay inona no mety hohevitra na fanapahan-kevitra raisanareo anivon'ny KMD satria dia efa voatohitoina ihany koa ny filoha amboninahitra reo amin'izao fotoana izao mety hisy fivadiana rasa ve satria Andriamatoa Alain Ramarsone zay filoha amboninahitry ny KMD araka ny teninao teo mihitsy no efa namaky resaka mazava tamin'ny Haino Amanjery tamin'ity herinandro ity na mifanaraka na mifampitana zay le fomba nilazany azy fialanenina ilay fiaonana tadiavinareo fa raha tsy tanteraka izay dia misy baraingo mipetraka eo inona no mety hotohiny marina za misy fa nagataka fiaonana amin'ny filoha Rajoelina izay eo anatin'ilay plateforme miaro ny tolom-bahoaka sy ny fanovana izay vondrona fikambanana izay tena nanao andreny tolona reny mino zay fa andray anay zay satria fionany ray aman-dreny sy ny zanaka no fionanay torohevitra ny anay hoe izao ny lalana tokony izorana Andriamatoa tsy raisina moa zay dia manapa-kevitra izay hoe fampisodrano tahaka an'ireny fampisodrano reny satria raha-pirenena tsy hijerevana raha hoe tsy maintsy ino no toanana raha ohatra ka misy ny zavatra na tsy mety aza ka zay mantsy zay teninao zay no tiaka iverenana amin'ilay fanontaniako teo hoe tsy maintsy hifanometsodranony fa tsy voatery iny no toanana ozy ianao eto zany tia metraka hoe nahoana no aty apotomoto ozy ny fiteniny gasy ilay fifitianana vao nietsika nareo vao miteny an'izany horetany ren-danitra ianareo fa naninona raha vao nanomboka ny tetezamita ny olona ho antapa-manodidina ny filoha Rajoelina nge tsy vao tamin'ity taon'ity no mipetraka atao fa reo olona reo hatramin'ny etombohan'ny tetezamita ka hatramin'izao dia fa hitanareo tao ary ianareo no efa niteny teo fa reo olona reo no nandray anareo nahoana no miandry aty akatoka ilay fotoam-pifidianana ary raha ny fotoana misy atsika izao dia efa ao anatin'ny fimakomanana ny fametrahana comité de soutien fanaovana pré-campagne nahoana no tia ny KMD vao miteny fa naninona tsy tena hoe 7 sy 4 arivo naninona raha tany amin'ny 10 sy 4 arivo dia fa nahitsy dia nanomboka ilay fitondrana raha tena tianareo tokoa ilay fitondrana ary saro-piaro to amin'ny hevitra nentinareo izay fanovana nentin'Andriamatoa Rajoelina ihany koa ianareo marina tokoa zany zay zany rehefa niona atao amin'ny tao andapa dia hoe ho avitsy ho ela nydinika ho amin'ny fanovana rehefa napetraka ay antaratasy tao amin'ny filoha Rajoelina avokoa ary voarayany zany taratasy izany hoe izao ny lalana tokony izorantsika Andriamatoa filoha voarayany zay ary tao ariana kely eo zay dia nampionina tao amin'ny tao andapa hoe reto no mandray anareo ho dinika ho amin'izay zavatra tokony atao zany fa aza matahotra reo fa dia tena hiditra ho amin'ny fanovana marina isika niandry naneo faneho-kevitra izay tamin'ny radio sy télé hafa akoatranareo hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa amin'izao fotoana zao kosa dia matsapy izahay fa manao be marenina be tsy miaino ny eo amin'ny fitondrana be tsy miaino etaetam-bahoaka ho amin'ny fanovana marina le ao anatin'ny fitondrana dia maneho hevitra izay hoe andro tokony hialantsika nenina ho amin'ny fitondrana zao hoe nidinika tokony vanany hoe misy marina ve afaka miara-miasa marina tsika ho amin'ny fanovana ho an'ny tolom-bahoaka fa tsy amin'izao fotoana zay mamaivay izao no isina korotana sy ny isina fanenjehana maro isan-karazany zay misy fiatraikany any amin'le fiainam-bahoaka zany le izy le zava-misy amin'izao fotoana zao tena misy fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka ijereo fotsiny hoe fifidianana zany za tena mino aminao fa zay manaky ny fifidianana daty fifidianana fa ny fifidianana izany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao za aloha mino anao tsy aneo kely finoana ihany ho tanteraka zany fifidianana amin'ny itome zao ary ny zavatra hitanay ireo mpanao politika ary ireo ao anatin'ny androm-pandrakana sy tena CST maro reo ary no miteny hoe tsy misy fifidianana zany io nefa n'izy manohana ny fitondrana dikany zany fa misy politika malotony lalaoviny mpanao politika mba hanitarana ilay teteza mita ho teteza mitatra ka izay zavatra izay ny jironay hoe izany ve ny politika atsika eto Madagasikara
tsy misy fijerena ny tompontsoa azo tanterahana no itume fa zao andaotsika ifandinika andaotsika ifamela inona ny zavatra tokony atao marina ifanenjika eto mba ialana miady atrano eto Madagasikara satria izao zava-misy eto Madagasikara zao za moa manokana resaka faripalemana misy efa raha momba ny any atsimo manokana de ny tena moa kristianina raha teo tsy makasitraka voalohany aloha zay a ny faty olona na hoe avy amin'ny andany a na amin'ny akilany a tena tsy makasitraka izany fa lasa miteraka olana eto amin'ny firenena indray a ireny zavatra reny satria misy namana KMD any amin'ny faritra Betsoka miantso hoe président mijaly zay président ty fa inona moa mampijaly anareo mitsoka izahay a no mitsokana anaty ala satria misy fanenjehana nataon'ny maramila de aveo mitsokana anaty ala izahay a de aveo misy ny tifitra de lazaina fa mitsoka izahay mijaly ny vahoaka tsy tokony izany kosa ny zavatra ho atao amin'ity fireneny ity de aveo le mpitondra fanjakana manao conférence de presse hoe zao ny antony tao fa tsy maintsy nay ny eloka eo anatrihan'ny lalàna aminay famonoana olona tsy tokony isy malagasy ho maty zany ao anatin'ny fotoana tahakan'izao ny eto Tananarivo fa firifiry moa no maty teto hoe mivonony ny zira ohatra ataontsika hoe mivonony ny zira le olona nefa tsy meloka akory manana pourquoi ary nisy nanao fitaranana atao aminay mihitsy hoe zao président vadinay vao tifitra nefa lazain'ny olona fa mpangaladragagila fataro tsara le olona maty izy no afaka hotorinao eo izay zavatra zay tokony efa hovana am'izay zay hoe manao fanadiadiana lalina vao miditra ny anatin'ny de famonona zany a tsika vao nanao sonita ny ivelany teo a ny famonona olona izany tsy ekena mihitsy zay tsy izay mifanovana samborona le olona de gadray na azo atao ngeny hoe na vahoaka ray manontolo eo izy ka na ihina maninona raha manao fonja vavao ndray fa tsany manara-penitra hôpitaly manara-penitra anina reny zavatra ilain'ny vahoaka reny a fa tsy am'izao fotoana izao ny tokony hidirana am'ireny alao any amin'ny république fa efatra fa le social mbahoaka mahitsy a no tena tokony jerena tambatambazana fotsiny le vahoaka am'le hoe anamboarana lalana kely napina eritseretika mialatsy indrindra raha manonona aminao hoe tamin'ny androny Ravalomanana zao a de nametraka ny fikambanana hoe tiko de riasa rehetrarehetra rehefa kaiky tonga ny propagande de niraisy ny fikambanana tiko a miasa rehetra natao teny amin'ny fokotany kaiky fifidianana zay a teo zao a vao kaiky fifidianana hoe natononona ny daty talohany itume ito a de efa nanao fanehoana tairy ny fikambanana fity nanolotra an'zao tsy nisy le izy a nidy ny trano mora nidy ny vary mora nidy ny petraka ny fikambanana fity a za mino fa isokatra ndray io vary mora sy asa ho ataon'ny fikambanana fity io tsy izay ho a le zavatra tokony atao Madagasikara tsy voazaozany zava-mitranga zany fa zay foana koa moa notakina fanovana teto amin'ny firenena tamin'ireo hoe tsy bahoaka rehetra zay nitranga teto nisy an'izany tamin'ny 1 tamin'ny andron'ny amiraly na tonga ny fietsehana tamin'ny 1 nisy an'izany tamin'ny andron'Andriamatora Valomanana na tonga ny lefiteneny teo ihany no miverina ary de mbola miverina zay sary zay amin'izao fotoana zao hatreto ny malagasy arsika fifidianana indray isan'ny mampirorosaina ny olo-pirenena malagasy andeha hifidiny hoe inona indray no afitsoko izay mpitondra vaovao mety ho lany eo ho anareo KMD manokana zay miaro an'izay demokrasia zay mitako foana an'izay fanovana zay afaka manome toetrendrika ve nareo na profil hoe olona toinona zany no heverinareo fa tokony ho mendrika zany toerana hoe filoha eto Madagasikara zany na fahaizany mifantarany ekipany satria fiteny foana ngehatra amin'ny république faharoa hoe raha tsiraka ny tsy ratsy fa le manodidina azy de mbola verina ihany koa zany tamin'ny Andriamatora Valomanana ary io ianao mbola milaza eto fa Andriamatora Joela de toana nefa manodidina azy ahoana ny tokony toetra sy endrika ny filoha anankiray mba tsy hatonga amin'ny manodidina azy anana an'izay fahakoviny zay foana hoe izy tsara fa manodidina manao an'izao izy mpanao anazy indray amin'ny manaraka tsara tokotra zay fanotaninao zay ny filoha ny olona eto Madagasikara de tsy mahay makalesona ny mpitondra rehetrarehetra fandimbo na veriko taminao teo satria ilay filoha rehefa nilahazo makasitraka azy le vahoaka nametraka azy de ilay olona zay ekipa napetrany a de ilay mpanolotsaina rehetra tamin'ny république voaloha faharoa fatelo a reny ao anatin'le izy ve no mametraka an'izay izy no sa misy zavatra hafa mamatotra azy tsy ahafahany miala ka matery azy tsy maintsy metraka magaga nge misy anaranao anaty fitondrana foana tahaka ny hoe fandovany
taranaka mifandimby amin'ny fianakaviana anankiray ka zay indrindra le tsekenaiko le lasa resaka fandriamatora joelona ve tamin'ny fotoana nanoananareo azy tsy resy lahatra tamin'izany hoe tsy nety zany tamin'izay nanoana filoha ihany rajoelona nge teny kianjana nijina teny mikianjana ambojatovina teny mikianjana 13 mai nyfametraka tsara fa apetraka any ny resaka politika izany anarana TGV zany ary nge mipirina tany zany ny mpanao politika nge tsy saly nrotsaka teny kianja fa nafepenina tsy azo miakatra eny ambony eny izay le vahoaka de zay ny natonga an'le vahoaka feno teny kianja fa tateorina amin'ny resaka politika zay politika maloto eto Madagasikara reo mpanao politika zay fandimby teto lasa mandadilady manokana any amin'ilay filoha dia lasa mpanolotsaina lasa ministra reny anefa le tsy tian'le vahoaka izay ny napetrako aminao hoe zay tsy nitolona ho amin'ny mpanao politika fa nitolona ho amin'ny fanovana fa zao raha le hevitra raha le teninao hoe inona zany endriky ny filoha zay tohanana vahoaka malagasy zao de zao tsotra ny vahoaka malagasy ty misy filoha anankiray madio tanteraka manodidina azy rehetrarehetra mbola olona tsy nitondra teto amin'ny firenena mety ao anatin'ny avy amin'ny atoko politika izy olom-baovao tsika malagasy ve de tsy manana olom-baovao mihitsy tsy manana olom-baovao masitsivana iverina hoe zana ahafahana miantoka fa io madio tokoa ty olona ty ary tsy manana fifandraisana amina mpanao politika teo aloha na atoko politika hafa ny Aremanga zao ohatra ataontsika hoe Arema manana olona izy ao tsy zay olona efa lasa député na sénateur zay efa nitondra teo fotongaraka tamin'ny Arema mba ampiakara am'izay nareo olom-baovao anatin'ny Arema ao anatin'ny tim mba mampiakara koa olom-baovao ao anatin'ny TGV olom-baovao olona izay tsy fifakalana zay fa takany any ivelany zao any adiafy de le apen'ny filoha any ivelany rehefa ohatra ka apetraka ho filoha izy rehefa tsy lany efa mandeha toro ono andry matovandry ohatra lasalasa somary lavitra kokoa saika amin'izany fanazavanao zany hoe ianareo atoko lehibe zay fafantatra teo aloha mba manolora olona hafa indray menao fa anatin'izany ny TGV zany tianao tenena ihany keo manolora olona hafa indray satria andry matora joelona zao voakena anareo so de mirona kokoa amin'ilay eritreritra hoe nini anareo zany am'izao fa akolaka nitondrana azy hoe rahandatsaka ianareo tim dia tadafa olom-baovao fa tsy voatery andry matora valomarana foana zay le dika le teny teo TGV toraka zany miverina ho azy ao anatin'ilay hoe ny ravalo ny andro ny resaka am'izay eo anatrehan'izay zay ao anatin'ny KMD diovina tanteraka aloha amboarina fitondrarara eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao miova tanteraka hoe zao marina ny tena fanovana ho taratry ny fanovana fa tsy hoe hiditra ao amin'ny fanovantsika de ireo manodidina rehetrarehetra anao rehetrarehetra teo reo ireo any eo mampiena ary zay de mangataka hoe misai ianao andre matofiloha mandray andraikitra amboariny manodidina anao rehetrarehetra eo rehefa tsy voavitanao manamboatra an'izay manodidina anao rehetra izay ianao mametraka teo hoe niny rehefa kosa fa tsy tafavoaka le zavatra ka hijeryn'ny tombontsoam-pirenena zay mangataka hoe tsy ilatsahana izy anakiroa ao anatin'ny fividianana satria lasa korotana olona anakiroa ve no azo lazaina fa anapotika nyity Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy ity ka ny ay de miditra ao amin'ny fanovana tena izy tsy eken'ny eritreritrana mihitsy hoe andeha hiditra amin'ny fividianana nefany amin'izao voalohany zao tsy misy taratry ny fanovana miditra eo misy zavatra tokony ho amboarina aloha eto Madagasikara zay vao miditra amin'ny tena fividianana itsika fa raha zay de niteo ihany no miverina malagasy Madagasikara hoa manana olo-manga ny mpianatra le voaka manana licence avany avany ivelany eto Madagasikara aizy reny fa tsy maintsy ireo olona zay mamotika firenena ihany ve ny mbola hitondra nyity firenena ity ifapandovan'ny mpanao politika ave Madagasikara fa tsisy olona samyjoro za mino fa misy ny samyjoro fa ny mpanao politika manakana an'io misy olona samyjoro fa mpanao politika misy ny fanazavana an'ilay izy indraindray amin'ny lafiny hoe fifandraisantsika amin'ny any ivelany ka ao anatin'izay fifandraisana zay amin'ny lafiny ara-tombotsoa na mampitondra nao andry firenena dia matetika misy ihany lay famatorana ataon'ireo firenena matanjaka amin'izay mpitondra eto amin'ny karazan'olona apetraka sy ny fitsinjarana ny toerana ao anatin'izay fitondrana izay sy ny manodidina azy akaiky ahoana ny fahitanareo an'izay satria tsy mino hoe Andriamatora Valomanana zay nylokaloka teny amin'ny 13 mai fa hitondra fanovana ary tsapany fahavononany tamin'izao fotoana zany Andriamatora ny Rajoelina teny amin'ny kanja nitovy tamin'izany ihany koa ny zavatra ny tenenina de tsy mino aho hoe ireo olona ireo tsy nanana na dia ampahany kely ary amin'izay finiavana hanovo zay
fa mametraka ihany ny aya ao anatiny hoe misy fatotra ao a ary misy geja mato ny olona napetraka ny mpanjanaka tany amin'ny repoblika voalohany rehefa naverina tamintsika ny fahaleovatena dia mbola hita fa mipetraka foany reny anarany reny na impirina andoha azy ny vahoaka na impiriny tsipakazy ny fiatsiam-bahoaka fa tafaverina mahazo toerana foany reny ka le tsy fananan'le mpanao politika le tena fanovana nge misy io fany mahatonga an'izay hoe lasa voagejana voafatotsy ny avy any ivelany foana itsika raha tsy manao an'izao ianareo a dia tsy horaisinay zany hoe le mpanao politika koa ao anatin'le tolona zay nataon'le tolom-bahoaka teto a efa misy mandadilady any ivelany mpanao politika sasasasany manao fifanarahana ho azona io fitondrana io toany zay arabola ho anohanana iny etsika io a fa ataonay an'izao nareo a rehefa tonga hoe zany hoe misy mampifamatotra an'le mpanao politika sy any ambadika any zay tsy fantatry ny vahoaka akory ka ny ahako a tsotra ny tenan'izay ny fanovana tiako apetraka za raha mieritreritra napetraka efa napetraka tamin'ny filoha andra joelona hoe aleo mijaly maritra ny 5 taona 1 taona 7 taona Madagasikara nitady marina fanovana tena izy a manamboatra ny tena ny fitantanana firenena eto a fanovana ny fotony manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny satria matahotra ny olona tsy misy zany fanovana ataontsika hoe Bianco zao matahotra ngeny olona amin'ny Bianco mandefa taratasy any ary manana profon'izany zay misy zavatra nalefany amin'ny Bianco fa misy manam-pahefana filohana fokotany a sécurité an'ny tsena manao trano tsy ara-dalàna andira eo misy taratasy avy any amin'ny commune fa misy mpitondra fanjakana zay manoana reny tsara vana le izy na le commune zay nadefasana isery hoe tia ny taratasy tsy samandrava an'le trano satria izy de gaga le vahoaka fa maninona ny tranonay ny narodana teto trano azo de avy eo lasa trano brika ho an'le mpitantana le izy gaga le vahoaka izay zany le fanovana de teny zay hoe menatra am'le vahoaka ary zay hoe fa hoana misy andro zao hoe le tolona nataotsika tsy zao ny tolona nataotsika fa ho amin'ny fanovana tena izy a de aleo mijaly mandritra ny 5 taona 1 taona Madagasikara de miadana mandrak'izay a fiezintsika tinao tenenina hoe tsy maninona mbola hitatra 5 taona sy 1 taona reny tsy zay ny izay di efa taona zay ngamba efa ampy zay farany izay efa taona zay nidirantsika tao anatin'ny tena fanovana nampime fanovana napisy teto Madagasikara nge de zao hoe raha ireo mpanao politika zay nanao sinireo a ny tena fanovana marina ka tsy olona zay voaka avy any amponja no mitatana faritany lasa CT a lasa CST a za miteny anao fa raha olo-bavao dolidolo no tao anatin'ireo fa tsy mpanao politika efa député a efa mitondra efa sénateur a za miteny anao fa nandeha teteza mity io e fa olona tsy tokisany vahoaka ntsony mbola ianina ndreviny eo anaty zava-misy mantsy tsika ianareo manao an'Andriamatoa Rajoelina fa Andriamatoa Rajoelina koa dia isan'ny mitondra ny olona teto Madagasikara tany amin'ny setraka sam-pirenena na tonga ny fifanarahany Addis-Abeba basy nitovana tany Maputo sy ny sisa reny fifanarahany Maputo sy nitovana Addis-Abeba afaty nitondro zotra no mametraka an'izao fitondrana misy amperinasa izao nitondro zotra no mamariparitra ny fitsinjarana ny toerana ao anatiny nidika an'izay fanazavana ny menareo zay ve tsy mankasitraka n'ilay tondro zotra ihany koa nareo magnano an krisy izay ao anatin'ny KMD aloha le de tena nilaza mahitsy hoe tsy hitondro zotra no hitondra fanovana eto Madagasikara izay de nilaza an'izay hoe tsy hitondro zotra io tsy izao farana anaraka ny teninay ny fitondrana io tsy hitondro zotra io no hitondra atsika ao amin'ny fanovana tsy misy olo tena anay ao anatin'ny CT CST any anatin'ny ministra satria tsy makasitraka n'le tondro zotra fa saingy noho nylay filohanay hoe ok tafavoaka tsika malagasy a iaraha mahita izy eo am'izao fotoana zao hoe tafavoaka tsika sa tsy tafavoaka ka izay azo lazaina fa hoe zay ka aloha tsy makasitraka ny tondro zotra fa saiko kosa manao hoe malagasy ny malagasy any mamavaolana ny olana eto Madagasikara niona tamin'ny Francemanna ny KMD a tamin'nisy farany teto Madagasikara ireny a niona tamin'izay de nametraka mihitsy hoe izahay ao anatin'ny KMD manohana ny fitondrana de milaza fa mila fanovana eto Madagasikara mila diniky ny sa malagasy eto Madagasikara ifampiresana malagasy ny malagasy fa maninona mo lay mpanao politika zay azo lazaina tsy manana olona toko politika tsy manana olona akory no ao anatiny ny dinika tsy afaka mifampiresaka
famijery ny tombotsoany firifiry tam'ireo moa nandritra ny fionan'ny gouvernementa sy ny tesy ny ctccs te mba niadiny tombotsoam-bahoaka hoe ahoana ny fahatrany vahoaka any amin'ny sarandalana tsy nisy sanytenany zany hoe miadiny tombotsoany a no ataony hoe efa alina zao fa aisany tomobile nay sikaraha ohatran'izay ka aminay ny tombotsoam-bahoaka ny ambony sady amaraparana ny fandarana tsika andrimatoandry betsaka ny mitondra sosikevitra teto betsaka ny eritreritra metraka vahaolana mialohan'izany fifitianana zany tonga ihany koa ianareo mitaky ny sy nydiniky ny samy malagasy mialohany anatanterahana ny fifitianana io tsy haiko loatra izany tokonainareo mety ho fatanterahana zay fa ny zava-misy atreto betsaka ny fangatahana saingy tsy nahitambaliny ary nandamoka izany inona no iverinareo fa vahaolana zany afahana mametraka n'izay sosikevitra reo zay ho tanterahana mialohan'ny fifitianana mino aloha zahay fa ny filoha ihany rajoel ary tamin'ity herinavy ty de fa niteny fa ilaina ny diniky ny samy malagasy ilaina ny fionan'ny samy malagasy ary efa mamino zay fa efa manomboka miova ny filoha ihany rajoel hoe any amin'ny fionan'ny samy malagasy hoe malagasy mifampiresaka ijerevana vahaolana tokony anavotana Madagasikara ka zay mino indrindra fa amin'ny fionana zay tokony ionana aminy fagnatahana fionana aminy fa ho tanteraka izay zavatra izay ka iverinay fa ny fionany samy malagasy ny tokony ho tanterahana amin'ny alohan'ny fifidianana rehefa tondrotra no tanterahana satria io soniavinareo tanteraho araky ny tokony izy soniavy ny tondrotra tonga de tanterahana daholo zay voalaza ny andininy rehetrarehetra eto aloha ny diniky ny samy malagasy no ametra hoe ito azo miditra eto Madagasikara ito tsy afaka miditsy eto Madagasikara ito afaka mifidy afaka fidina ito tsy afaka sy fidina fa raha atao fotsiny am'izao le fifidianana fa vahaolana voalohany de ny fifidianana ho aroso diniky samy malagasy ny alohan'izay tsy atao fotsiny hoe tanterahana fotsiny izy ty nefa tsy misy ny diniky samy malagasy ka ny anay vahaolana apetraka igny mba misy fa fijerevana ny tompo-pirenena alohatsika malagasy mijery lalana tena irosona ao anatin'ny dinika samy malagasy eny ary sorana be deabe anao Andriamato Ravelson Louis de Gonzague na fantatra naranao iandro moa zany avy eo amin'ny KMD komity miaro ny demokrasia nanaiky nivahiny teto tamin'izao alina izao nanaiky nitavatava teto raha fihezany zay diniky zay de karazana antso ary miendrika fampitandrimana ihany ho an'ny filohan'ny tetezamita avy aminareo zay mpanohana azy ny amin'ny fivoaran'ny toedrara sy ny mety isy ny tsotsoromamba isarahana fantaniako farany ianareo manokana ave amin'ny fotsy miangatra sy ny saina tsy miangatra sady mamarana azy ianao mieritreritra fa rariny raha milatsaka amin'ny filoam-perinasa am'izao rariny raha mandray anjara amin'ny fifidianana izy eo anatrehan'ireo olana rehetrarehetra mitranga ny karazana sakatsakana mahazo ny kandida sasany hafa rehetrarehetra mihevitra venareo fa rariny ary ao anatiny atao hoe tsy mitanila zay raha fa fifidianana zay zay fanomanana azy raha tanteraka ny diniky fiainana samy malagasy hoe mifampiresaka ny malagasy de iverinay fa izay raha nitolona teny akanja de nitolona ilatsahan'ny filoha ihany rajoel lasa ho président izay zavatra zay nefa mitaky zavatra betsaka fa tsy hoe milatsaka fotsiny am'izao nefa tsy fitaratra akory hoe hitondra hery vaovao indray ho an'ilay mpitolona izay efa ao anatin'le fakivina tanteraka satria reraka ny fijerevana an'le politika maloto ny mpanao politika ka misy zavatra tokony hojerevana izay aloha de tokony hoe ilatsaka ny filoha ihany rajoel rehefa tsy milatsaka ny filoha ihany rajoel iverinay kosa fa tokony isy olom-bavao akoatran'ireo am'izao fitondrana izao ho alatsaka hitondra ny firenena zay samanao fifanarahana amin'ny vahoaka fa olom-bavao daholo ny manodidina azy izay ny vahaolana voalohany tokony ho isy eto Madagasikara mba hiarovana ny etaetam-bahoaka ka de misaotranao monsieur fa tamin'ny fandraisana mino zay fa tokony ho demokrasia marina no mapetraka eto Madagasikara eto tsy jerevana tsy jerevana olona izy na tsangan'olona fa tsangakevitra no entinay ato anatin'ny KMD mba tsy sinny hoe manohatra botolo na momba botolo zay fa ny anay de hevitra no an'ny demokrasia de ny fanovana tena izy mapetraka eto Madagasikara eny ary dia mamerina ny fisorananao tamin'ny nanaikenao resadresaka teto tamin'izao alina izao makasitraka ihany koa ny teknisianina rehetrarehetra zay niarany salahy tamin'ny fanatotsana ny fandarana tamin'ity alin'izoma ity ary mankatelona tsika rehetrarehetra nanome avarapatana indray ny fandarana resabe farana ny fandarana mametraka amin'ny manapitafa ao amin'ny manaraka indray velomatompoko
efa neodeo ambaravarina ny Zandary miisa telo amby valopolo ny rahalahy mipetraka efatra olona tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samy miretina sivy amby efapolo amby zato tapitrisa ariary ho volana Vitsy ihany ny vasoana vahiny araka